Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ringo tapany faharoa. Tezitra ilay mpampianatra. Haingana Ringo, mandeha anaingana ianao. Afaka manao izany ianao. Naharary mafy loatra azy ny tongony. Saingy naniry mafy izy ny andresy tamin'ny faninanana azakazaka omby. Niazona mafy ny fitazonana izy. Niazakazaka aingana kokoa. Ary niotra ireo sarety maro hafa. Fotoana fohy mialohan'ny tsipika fahatongavana dia navita ny azakazaka voalohany izy. Nandresy izy, nandresy tamin'ny azakazaka i Ringo. Nitsambikina noho ny hafaliana i bato. Ny rainy kosa tena nirehare tamin'izay nataony. Mamirapiratry ny fifaliana tahaka n'ireny haingo-boninkazo atao eny amin'ny vozony omby ireny ny tarehiny. Niaritra ny fanahintainana tampasahina izy. Saingy noho ny tao an-trano, niaratsy ny toe-pahasalaman'ny tongony. Ory izy noho ny fanahintainany. Narary andoha be sady voantazo i Ringo. Matory eo amin'ny lavarangana fidirana Ringo a. Jereo ane tonga eto amin'ny tanànantsika ny vahiny fotsy hoditra sy mpandoa. Fantatsy izy fa ilay Andriamanitra tsara naniraka ny zanany ho amin'izao tontolo izao foana no resahany. Miarahabo, ampisy vitsivitsy eo amin'ny lavaka ny fatsakany zahay. Asaina ihany koa ianareo. Dia ho avy ianareo? Miala tsiny zahay satria tsy afaka. Marary mafy ny zanakailahy. Tsy afaka manampy azy ny mpamosavy. Afaka manampy anay ve ianao? Maro ny olona nijery teo rehefa nandinika ny tongotry Ringo ilay vahiny. Eny, afaka manampy anao zahay. Mila lovia jobo feno rano mafana fotsiny a. Mandrotsaka kely amin'ity vovoka ity a. Dia levinao io. Tsara zany. Mety ihany koa maripana ny rano. Ringo, apetrao anaty rano ny tongotrao. Ity fanafody ity dia manasitrana ny tongotrao. Ny tongotsy rehetra ve? Mazava ho azy, aza matahotra, hivavaka ho anao a. Jesosy Tompo, afaka manao ny zavatra rehetra ianao. Mba miangavy re, sitrano ny tongotry Ringo, ary arovy ity tokantrano ity. Amen. Tena nanampy tokoa ny fitsaboana sy ny vavaka. Fotoana fohy taorian'izay, niverina an-tsekoly i Ringo. Nitondra ny taratasy nomen'ilay misionera Sahib Grubaz izy. Tsy tian'ilay mpampianatra mihitsy ilay izy. Tena tsy misy dikan'izany. Miresaka momba ny Andriamanitra ny Kristianina ity taratasy ity. Tsy mino izany isika indianina. Aza maka taratasy toy izao avy amin'ny olona hafa intsony ianao. Azonao izany? Naforiporitra teo an-tanany ilay taratasy ary natsipy ny teny amin'ny sorotrano. Marantsaina nefa i Ringo. Tamin'io andro io, izy no farany niala tao amin'ny sekoly. Ary azo antoka fa afaka maminaviana izay nafeniny tao amin'ny fehilohany ianao. Bato, tiako ny hahafantatra bebe kokoa momba ny Andriamanitra ny Kristianina. Adinonao ve izay lazain'ny mpampianatra antsika? Raha tsy miheno izany ianao, dia ho an'ny fanahy ratsy. Tsy nihinana sahiby izy ireo. Tehiriziko ity taratasy ity. Mahatahotra. Taorian'izay dia nisy mpitsidika tonga tao amin'ilay tanàna kely iray tany Inde. Holazaiko anao ny momba izany rehetra izany amin'ny tantara manaraka. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara Zokomy.